dia fandraisana fepetra ihany koa Tamatoflo. Ny zavatra misy moa dia mampalahelo ihany le izy satria efa tsy zao tsony atao hoe politika, efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina Madagasikara. Dia ny zavatra teneniko mivoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsona ny firaisan-kinantsika, ny fiombonam-po, ny fifampitokisana, dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo polisy sy gendarme sy tafatsika reo mba hafantarana, mba hatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Zay no anaovana iantsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa izay efa nanao ny ainy-tsy ho zavatra nanomboka omaly hiady amin'io tsy fandriam-pahalemana vaovao izay foroan'ny sasany eto amin'ny firenena ty, dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany. Dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa. Ny soa fianatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy, alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zaza very dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba hafantaran'olona misy zaza very any mba hahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Ho antsika rehetra izay manana renseignement, manana information mikasika an'io zavatra io any, aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra na mampandre anay izay manana ny contact anay mba hahafahantsika miady angakaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Raha ny vavoavoarainao Tamatoflo eo amin'ny firy ny tsanganisy mitovitovy ve le fomba fanaony raha ireo tsanganisy io zavatra nisy io efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017 2018 dia za tsy teny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy nisy fa nataony zareo io tamin'ny 2017 2018. Ny antota nisy zay misy eo dia tsy dia ho haiko loatra ny teny azy hoe officialy satria hainao manjery zay mampanontany tena ihany mamoaka azy ireny voalohany, ary zay ny anisan'ny mampalahelo koa misy anao manjery miandry mihitsy mba tsy tenenana hoe miraitsikombakomba le olona ve sa ahoana satria izy no mamoaka an'io voalohany ohatrany hoe faly rehefa misy zaza very, rehefa misy zaza misy mamono dia izy ny voalohany mamoaka an'ireny. Dia tsy ho haiko ny teny hoe tena antotanisa tena marina ve reny antotanisa paritaka en'ireny fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita, dia 17 efa nahafantarana ny fiverenany sy ny misy an'ilay totelo izay lasa reto moa zany. Ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra io sa tsy misy. Anjaran'ny mpitandro filaminana moa mamoaka an'izay atoato mba hanazavana ny saitsika. Mety misy ve Tamatoflo ohatra hoe ny fidinan'ireo mpitandro filaminana amin'ireny fokotany azo lazaina hoe ainjakinjana reny? Efa misy le izy amintsika miteny zao nanomboka omaly efa misy dia zay no ny antsoko nanaovako antsoavo teo mba hiarahantsika miasa amin'ireny mpitandro filaminana efa midina reny. Manao antsoavo koa mpananganana ny andro masom-pokon'olona, ny andro masom-pokon'olona isaky ny fokotany raha eo amin'ny fiadidina ny fanaovazana ny repoblika dia vonona hamaty vola an'ireny andro masom-pokon'olona reny mba hiborony maharitra fadian-tany mba ho tsara kokoa moa zany ny vokatra omeny. Tsy ajaina ary ilovana tampoloha fantatsika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena volana vitsivitsy lasa zay, ary amin'ny vitsivitsy lasa dia ny fanjavonana zanaka malagasy, fahafatesana zanaka malagasy izay vonoina
misy ny tsy hita ny taovany aminazy any a zavatra tena mahatsiravina marikoriko. Ny tenako a de nitendreny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana mitantana ny gouvernement. Roa ny tena zavatra lehibe napetrany amiko. Ny voalohany de ny hoe amaly ny filana maika anvoaka malagasy. Ny faharoa manatanteraka ny tetikasa amin'ny fanavaozana de nasiny fanampiny de ny hoe ny ampiray ny malagasy. Ny zava-mitranga de zao maty ny zanaka malagasy. Taratasy nalefa n'Andriamatoa filoha taty amiko de ny hoe ny tombotsoan'ny malagasy rery ihany ny tompoinao ao. Marary ny aina tompoko mahita ny zanatsika vonoina ohatran'ireny. Efa volana vitsivitsy no niresana teto. Tsy afaka andefitra ny tenako amin'ny maha-Prime Ministre ny amin'ny fikitikitiana ny ainy malagasy satria malagasy aho. Ny safidy onona eto raha teo, ny safidy anompo ny malagasy de anisan'ny olona mitompoky reny vonoina reny. Mimpo amin'ny ray aman-dreny ny tenako a maka hery a. Misy moa ny fepetra efa napetraka nefa kosa ady ity ka na iza ao ambadiky reny vonolo leto reny anakorontanana zao fanavaozana efa mandeha zao. Za tsy mandefitra ry vonona hiatrika ady. Tsy maintsy tafavoaka koro malagasy eo ambany ny fitarian'ny filohan'ny fanavaozana ty fanavaozana ty satria ny olona manakana an'ity de faly amin'ny fahorian'ny malagasy. Samy malala ny fahoriana misy teto tsika nietsika ny vahoaka tonga am'izao fanavaozana zao de korontanina amina von'olona aksesy mbola tsisy sorti teto Madagasikara raha fitadidiako. Nahita ihany tsika tamin'ny fotoan'andro kidnapping, fa ny kidnapping de mitaky vola le olona. Nahita tsika hoe zazavavy kely tsy hita de rehefa hita ny ampitso na afaka 2 andro de hoe ohatrany mitsindromona rongony angamba na drogue. Fa ity tena hafa tonga de tsy hita de aveo maty, tsy hita de aveo maty. Aksesy ny androany fotsiny mandritra ny fivoriana eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement. Jery Facebook ianao isaky ny adiny firy na 4 minitra mahita hoe zao indray. Tsy andefitra zay a. Miantso fitoniana kosa nefany ho antsika rehetra satria baiko entitra nomeko andreo ministère voakasika eo tena entitra. Misy ao fepetra fanenjena andreo olona reo manamafy ny miantso ampio kosa ampitandro filaminana antsika mamantatra an'ireny olona reny. Misy fanenjena ao hatramin'ny ministère amin'ny fitsarana nahazo baiko tsy misangisangy ty. Misy fepetra fisoroana mitefetanareo any ny présence andreo force atsika reo de zay no anentanana atsika mitonier malagasy tsy maintsy ajanontsika zao zava-doza zao dia mbola nome andindiny anareo reo tompona ndraiky raha manatanteraka ny baiko izay nomeko averiko ihany a. Tsy misy manakana an'ity fanavaozana ty ka ho avela am'izao fa tsy maintsy tanteraka ty mba hiadanina ny tsika zay velona am'izao indrindra fa ny taranakitsika mafy loatra zay nazo malagasy taloha teo zay ampy zay ho an'ny tanindrazana.